Oui. Zavatra mbola tsy nisy nandritra an'izay enimpolo taona izay filoham-pirenena sady empêché izy no démissionne no tsy tiany vahoaka koa tao anatin'ny telo andro teo enrodana tanteraka zavatra tsy mbola nisy zany tamin'ny tantaran'ity firenentsika ty nanomboka nanana filoham-pirenena tsika nanomboka tamin'ny filoha Tsiranana dia izy namarana azy iny dia zay no vaovao misy zany. Ino zany no toyan'izao? Mazava ho azy fa dia tsy maintsy hanapa-kevitra ny HCC satria amin'izao fotoana izao tsika talohan'ny fanapa-kevitra démission nataony isika tsy nanana nikorotana ny Sénat tsy nahafeno ny gouvernemanta izy nandosy izy niala teto Madagasikara avy any ivelany izy manao décret nefa sy niavina aty eto Madagasikara eto Antananarivo donc zany tena midofotra mirinta tanteraka ny fitantanana ny ekivangairatra. Laza hoe tsisy décret mampetsona mazava ho azy fa izahay dia araka ny lalàna dia voafeninay nisy nafahanay niantso Veroso amin'ny fanisana ny vato isika. Omenareo ny fandarana etiarona ny fanisana adresse vete. Izy makano adresse vete. Amin'ny fanisana ny vato. Oui. Oui. Yeni. Oui. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Miamahantra ny firenena. Mila olona mandray andraikitra haingana dia haingana. Satria izao jereo anareo ny zavatra ataony ho vonoiny jiro averin'le délestage. Dia lazaina fa izahay no mamerina ila délestage. Maka volany amin'olona izy maro antsika miteny zao amin'ny anaran'ny kapisaty amin'ny anarako. Zany zavatra misy any. Mandroba izy any manao akanjo manao kagoly dia lazainy fa miaramila ny kapisaty. Zany daholo misy any. Ka za niandro ihany zahay teo tanatin'ny efatrano zay niandro hoe aisan'ny ray aman-dreny amin'ny kitanàna aty, aisan'ny olobe, aiza ny olona mendrika tokony handray andraikitra amin'izao zava-misy zao, tsy misy. Zao